ko Jocelyne Tsiava, Angelo Rambelson ary safidy indray mampiantona no anambatra ireo rehetra ireo. Amahanan'izao olona lehibe eto amin'ny tanindrazantsika zao dia ny hanao amin'ny fotoana haingana dia haingana ny fifidiana eto amin'ny tanindrazantsika satria misy banga ny fitondrana amin'ny teny frantsay moa misy hoe déficit constitutionnel satria tsy misy olom-boafidy ny mitondra amin'izao fotoana zao fa olom-boatendry ihany ka noho izany tokony atao malaky ary zavatra efa nifanekena io hatramin'ny ela ny fifidianana ka raha ho anay manokana na ho ahy manokana zaoka Mamagloire avy agny Belozotsirbina avy agny Menabe dia mahita fa ny fifidianana ny solombavam-bahoaka na député no tokony atao aloha antony eo no ahafantarana iza amin'ireo antoko politika na vondrona politika no ekeny vahoaka malagasy rehefa vita io fifidiana député io amin'ny kakayana zany nahita an'le fanazavana zareo fa mihitsy ny général Désiré Kotozona zay namoaka ny fiarahafonivy sy ny basy namonona ny mpanatongo foka amin'izany ny apatapaka vatana antsika any koa noho izany raha tena te handray ndraiky tianareo dia mba homero ny zavatra sipasopotika tamin'izany tsy indrindra ny ain'olombelona izay tena narakitra ny ain'olombelona izay tena nafoy ny namanay tamin'izany ary mandaka ty androany tsy mba misy onitra koa nomeny ny fanjakana sy ny tompona ndraikitra tamin'izany fotoana avo izay ianareo reo no tompona ndraikitra tamin'izany ka mba lengavinareo izay oka isy ny fitonina sy ny filaminana dia mba tsonjoro koa ireo olona izay tena victime génération ary tena sacrifiena. Izay no anakatonatsika aloha ny pejiny politika amin'izao maraina izao fa hivadika lafim-baovao hafa kosa isika nahazo tale jeneraly vaovao ny sekoly fanofanana mpanamory fiaramanidina sy mpampafantatra toetrandro na NEAM izay napetraka omalimo ity tale jeneraly vaovao ity nanatrika izany ny ben'ny tanàna ny Vato sy ny ministry ny fitaterana amina ministra mpiay azy Jocelyne Tsiava Toutson François mitondra ny vaovao. Natao tale jeneraly ny sahana ny fitantanana ny NEAM manomboka izao andriamatoa Real Floty no misahana izany. Tanjona amin'izany dia mba ananantsika manampahaizana mahafeny teknika sy ny fanamorina aeroplanina ary fampafantarina ny toetrandro tsy mena amin'ireo manampahaizana ny velana. Vonona raha teo ny ministra Pia amin'ny fanampiana ireo sampandrara miankina aminy. Ary zao nanolona tentsika amin'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny tale jeneraly NEAM izao dia profy ihany koa fa tsy mitanondrika eo anatrehan'ny seza lalovantsika fa mitraka kosa mba hampisy ny fandrosoana eo amin'ny tontolon'ny fitaterana sy ahafahana manaraka ny fiainitra iraisam-pirenena. Mba hampifona izany fametanana izany dia nasondrotra tamin'ity taona ity eo amin'ny andro 5 eny eo ny vola fanomen'ny ministera ho an'ny NEAM. Ambaran'ny tale jeneraly ny NEAM teto ary fa hitombo ireo taranja avolenta hianarana ato amin'ny sekoly. Hamikisina zany atao zany zany renforcement de capacité amin'ny matière de formation. Rotin'ny ministra tamin'ity fotoana ity ihany koa ny fitsidinan'ny sekoly ka namantarana ny toetoetry ny fitaovana entina mampianatra eto anivon'ny sekoly sy hanampiana na hanatsarana izany fitaovana izany. Eo amin'ny sehatry ny toe-karena ihany dia raha tany amin'ny taondasa dia 7,3 tonne ny vokatra siramamy novokarin'ny orinasa West Sucre amin'ity taona ity dia fantatra fa anenjika ny 8,3 tonne ity orinasa ity anomboka amin'ny tapaky ny volana Jona izao no toampiasana amin'ity taona ity ary efa vonona amin'izany rehetra izany ny fitaovana rehetra entina anatanterahana izany rehetra izany. Fenoanitra Andriamaroina no mitondra ny vaovao. Piasa voafetra 3 arivo ary piasa raikitra 110
no hiatrika ny tao-piasana 24 eto amin'ny orinasa Ouest Sucre Ambilbe. Tanjon'ny orinasa ny hanodina siramamy 7 sy 3 alina taonina raha 7 sy 3 alina taonina izany tamin'ny taon-dasa. Nanomboka tamin'ny taona 7 no niverina tamin'ny laona izao fanodinana siramamy izao ka vola mitentina 70 tapitrisa dolara no nentiny sinoa nanarenana indray ny lazan'ny fanodinana siramamy teto Ambilbe. Isany tamin'izany ny fambolena fary anarivony hektara, ny fividianana milina vaovao sy ireo traktera 20 isa. Mahavelom-bolo tokoa satria tsy mitsaritra mitombo izany ny vokatra siramamy izay vokarina eto. Raha resantsika fotsiny izao tamin'ny taona 20 dia 37,000 tonnes zany ny siramamy vokarina teto. Tamin'ny taona 2012 dia niakatra zany ilay vokatra siramamy ary ny asa izay very tamin'ny fotoana tsy nandiana ny orinasa hatramin'izay dia efa niverina ny asa daholo ny mpiasan'ny siramamy teo aloha ary tena mihatsara foana zany fandraisany ara-tsosialy izay misy amin'ny sinoa sy ny malagasy. Mamokatra alkola fanamboarana toka ihany koa ny orinasa ka nahatratra 10 hetsy sy 1 tapitrisa litatra izany tamin'ny taona 2012 sy 2020. Ho an'izay tsy mahafantatra dia ny orinasa siramamy teo aloha no mivadika Ouest Sucre ary any Ambilbe moa no misy azy fantatra fa manampy ny mponina any Ambilbe amin'ny fivelomana ny fisian'ny orinasa indrindra ireo mpamokatra siramamy any an-toerana afa-pahasahiranana ny mponina noho izany rehetra izany indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Mbola feno any Tandre Marohina sy Georgie Awady mitondra ny vaovao. Efa miamivoatra ny farim-piainan'ny mponina raha ny sedra olana niaraka tamin'ny orinasa sirama tamin'ny taona 2012 izay tsy afa-namokatra intsony tamin'ny taona 2012. Rehefa nanomboka niodina ny orinasa nihatsara ny fiveloman'ny mponina satria dia 3 sy 5 alina ariary no ividiana ny orinasa Ouest Sucre ny taoniny fary amin'ny mpamboly ka tamin'ny taon-dasa dia nahatratra 7 alina taonina ny fary niakatra izay isany nanampy be dia be ny mponina. Ankoatr'izay mamatsy jiro sy rano ny tanàna ihany koa izy ary manome toeram-pitsaboana sy sekoly. Eny fa na dia teo aza ny disadisa teo amin'ny sinosy ny mponina noho ny fomba mampanao izay tsy mitovy efa miravana izany ankehitriny. Zavatra ho an'ny beatitra aloha tsy mbola nisy hatramin'izay. Vao izao no nahitanay fizarana zavatra fanomezana ny beatitra. Matoa izy ireo mitsinjo anay tokony mba ho tsinjovindry zareo koa zahay amin'ny hôpitaly. Satria ny beatitra na ny tanora aza marary indrindra fa ny beatitra. Ka mba ahazo hôpitaly maimaipoana, ahazo fanafody izay misy ao amin'izy ireo maimaipoana. Zoky olona miisa 300 no nomena fanampiana teto ankoatra ny fitsinjovana manokana ireo mpiasa sy ny ankohonany. Vaovao fa ndraiky amin'izay sehatra toe-karena eto Madagasikara izay ihany dia tsy nisy fiakarana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandron'ny mponina teto amintsika tato ato maro toerana. Hoy ny tompona raikitra ny varotra misy aza ireo nahitana fidinany izay no fantatra nandritra ny valan-dresaka nataon'ny ministeran'ny varotra tamin'ny mpanao gazety Tetsy Ambohida. Namana presque karakotona andrasana safidy André mampiantona nanaraka izay akaiky ary mitondra ny vaovao. Raha 7,2 ariary ny kilaon'ny siramamy ny faraparan'ny volana aprily teo, dia 7,2 ariary boribory izany amin'izao tapatapaky ny volana May izao. 7,2 ariary kosa ny kilaon'ny lafarinina tamin'ny tapatapaky ny volana May, dia lasa 5,2 ariary izany amin'izao fotoana izao, izany hoe nisy fidinany 20 ariary. Ny menaka kosa dia nijanona teo amin'ny vidiny 7,7 ariary ny litra. Ny vary dia manodidina ny 200 ariary ny kilao. Araka izany dia maro toerana ny vidiny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro fa tsy nisy fiakarany akory. Tsy nisy antony tokony hampiakatra izay vidiny entana izay rahateo satria ny sandany ariary maro toerana. Ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy niova ary ny sara-pitaterana tsy niakatra. Izay eto ministera moa izany dia manao ny fanaraha-maso isan'andro ny momba ny hoe fisian'ny entana ve eny amin'ny tsenan'ny vahoaka izany mba hisy ny entana ilaina andavanandro. Faharoa manarakarak'izay dia mijery ihany koa izay ny vidiny entana
hoe manahoana ny vidin'entana eny an-tsena sy ny kalitoan'ireny entana ireny izay amidy eny an-tsena eny. Ka rehefa natao zany ny fanadihadiana izay fanaonay andavanandro dia hita fa tato ato zany dia hita taratra ny fahazotoeran'ny vidin'entana ilaina andavanandro. Miezaky ny manara-masotrany ireo vidin'entana ny ministeran'ny varotra ary tsy andefitra amin'ireo manararoatra be ny mpanjifa ny vahoaka raha teo sahirana. Miantso ny mponina indraindraikitra noho izany ny ministera. Izay no anakatonantsika aloha ny pejy ara-toekarena fa hiditra ao anatin'ny sehatra sosialy kosa isika manomboka eto hiara-iasa ny UNICEF sy ny Université Catholique eto Madagasikara anompana ezaka manokana ho amin'ny tanora araky ny rakevitra sy ny antotanisana avoaka ny UNICEF dia tandindony doza tokoa ny tanora sy zatovo malagasy amin'izao fotoana izao ka tokony hojerena akaiky narindra raha feny manana ajaony manana mitondra ny vaovao. Iara-iasa ao anatin'ny telo taona anompana ezaka amin'ny tanora ny UNICEF sy ny sampam-pianarana siansa momba ny maha-olona eto amin'ny UCM Ambatoroka na ny Université Catholique eto Madagasikara. Tanora mara teo no manohy fianarana eto ka vao maika anatevina ny ezaka amin'ny tanora namana eto amintsika izany. Ny fanao sonindro tonta fa samy anao izay andraikitra manandrefy azy hoentina mikaroka mitady vahaolana manoloana ny fiampiainan'ny tanora adolantseto malagasy ankehitriny. Fikapoana zay mba ny problemany zato sy ny tanora eto Madagasikara dia izarany fikapoana io amin'ny ampianatra koa zay mba ny droit humanitaire droit de l'enfant sy ny ankizy zany amin'ny ankapobeny mba ahafahan'ny mpianatra ndraindraiky mampafantatra ny tanora adolantseto 10 hatramin'ny 4 taona ny ray apahatelo mponina malagasy izany hoe 7 hetsy sy 5 tapitrisa everina hitombo avy roeny izany isa izany mandra-pahatonga ny taona 2024 araka ny rakikevitra sy antotanisa navoaka ny UNICEF. Taona ananana tanjaka ery nofinofy atsarana eo amin'ny vanim-potoana io kanefa misedra olana izy ireo amin'ny fivelarany sy ny fanomanana no aviny manampitrotraka ny tontolon'ny fiarahamonina mamaritra ny faritra honenany sy ny fari-pahalalana azony. Araka ny tatitra navoaka ny UNICEF ny volana aogositra taona 2012 dia maro ireo tanora malagasy no tsy mahavita ny ambaratonga fototra. Ity sary Madagasikara ity dia mampiseho ny tahan'ny tanora vavy efa nanao firaisana ara-nofo mialohan'ny 15 taonany. Ilay miloko mena eto dia ahitana izany be indrindra 430 isan-jato hatramin'ny 450 isan-jato any amin'ny faritra Atsimo-Nosy io. Ny miloko maitso be kosa dia ny vitsy anisy 2 hatramin'ny 10 isan-jato. Ny 40 isan-jato ny tanora vavy 15 hatramin'ny 20 taona dia efa niteraka. Santionany ihany ireo antotanisa navoaka ireo fa manoloana izany rehetra izany dia ilaina ny manompana ezaka amin'ny tanora hoy ny UNICEF ka iarahany miasa amin'ny sehatra rehetra ny tsy ankanavaka kisan'izany ity fiarahany amin'ny sampam-pianarana siansa momba ny maha-olona ato amin'ny eo amin'ny setry sosialy izay ihany dia fantatra fa velotaraina kosa ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny fokotany ny Markobobo commune Manjaka Avaradrano noho ny aratsy ny efitrano fianarana sy ny fahasimbany voakasika ao anatin'izany ny EPP sy ny CEG ao an-toerana ka miteraka tsy fahazotony ny mpianatra sy mpampianatra hianatra izany rehetra izany tany an-toerana moa namana lantre be mananjary nanao izay fanadihadiana izay araka fantatra antsika ny momba ity resaka fampianarana any Markobobo ity. Mamonena tokoa ny mahazo ny mpianatra sy ny mpanabe eto amin'ny fokotany Markobobo 7 kilometatra mianavaratra miala any Vato. Sekoly EPP sy CEG no misy eto amin'ity fokotany ity ka iry voalohany ankoatran'ny efitrano fianarana dia tranon'olona tsara sitrapo no napindrana sy nanampy azy satria dia kilonga manodidina ny 70 no ndray mibosesika ao anatin'ny sekoly fanabeazana fototra. Kilasy samihafa no hita rehefa fotoana fampianarana araky ny voalazan-dramatoa len'ny EPP iray izay. Ny CEG indray dia ravandrivodroza farany teo ny sekoly ka mampitaraina mafy dia mafy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Manao akoaro amin'ny tokony andraikitra ara-panjakana voakasiky ny fampianarana rehetra aminareo tsara sitrapo sy malala tanana rehetra
fa amin'ny tanana sy ara-ezaka aminay amin'ny fanarenana sekoly indray. Efa nisy tatitra ihany moa akoatra ny fitarainana teo anivon'ny ministera-pia ary tafiditra amin'izany ireo mpanabe. Ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra sy ny FRAM ary ny fokontany mantsy no manakarama ireo mpampianatra sasatsasany indrindra ny ao amin'ny EPP. Soa ihany fa misy ny fikambanana miara-tsosialy nijery akaiky ny fahavoazana ny Marco Bobo W7 solaitra be ary efa nalahidy isaky ny efitrano ny efa vonina lefa aty an-toerana aloha. Misy elanelany be zany raha eo ny tontolon'ny fampianarana ny jegena satria ny mpampianatra efa tsy ampy, ny fitaovana tsy zarizary, ny tranotsekoly hitatsika eto fa tena ratsy dia ratsy. Tonga zahay mitondra zay mba kely anjara biriky. Nampanantena moa ny farany ny mpandrindra nasionaly ny mamiko ny taniko Madagasikara na ny MTM hiantoka ireo mpianatra anala fanadinana eto Marco Bobo amin'ny alalan'ny koro toy ny natao hatramin'izay eto amin'ny sekoly lehibe samihafa misy eto an-drenivohitra. Alakom-baovao hafa kosa dia nasarika olona maro ny fananana campagne conquête no karakaray ny ben'ny Madagasikara ny 17 febroary ka hatramin'ny 17 aprily teo 5 ireo nazoloka voasarika tamin'ireo mpandray anjara arivo mahery omaly maraina no natolotra tetsembeny Analakely ny loka azon'izy ireo. Griffin bakolony any amin'ny sary Stéphane Alphonse. Ravory Sosaondra no mpanjifana azy ny loka lehibe fahita lavitra LCD tamin'ny fifaninanana campagne conquête no karakaray ny BNI. Tsara vintana nazy ny loka ambony kosa toy ny lecteur Rakotiniana ny Rina, Ralamo Benjamin, Richard ary be Monjavelo. Misy question anankidimy napetraky BNI anatin'le tombola dia voalohany indrindra moa zany mpanjifa BNI fa telo taona lasa zay. Dia question nataon'ny BNI zany fa valiko Tsipriny daholo a. Fampafantarana bebe kofo momba iretolotra amin'ny BNI no nanaovana fifaninanana. Ny antony nanaovana le campagne moa zany ampafantarana bebe kokoa ny mpanjifa rehetrarehetra na client BNI na tsy client BNI ny produit sans service misy eto amin'ny BNI Madagasikara. Fiara-miasa mirindra mitsinjo ny mpanjifa no imaso ny BNI. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia ny fiatombohan'ny volana jolay izao no ampiatrano ny fidiny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny sehatry ny baolina lavalava i Madagasikara ao anatin'ny fanomanana fiteraka amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja rugby isan'ny mbola manano sarotra ny fampiatranona ireo vahiny ho tonga eto Madagasikara amin'izany fidina tompon-dakan'ny Afrika atao eto amintsika izany. Valaresaka tamin'ny nataon'ny kara tamin'ny mpanao gazety moa no nahalalana izay rehetra izay nanatrika izany ihany koa ny namana Griffin bakolonena eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse. Fandrony amin'izao no mandray ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny baolina lavalava na rugby Madagasikara. Dingam-pamaranana ho an'ny vondrona be no atao eto amintsika io. Ahitana ny Namibia, Maroc, Sénégal ary ny Maki ekipa malagasy. Ekipa efa ampitraikefa amin'ny rugby ireo tafiaraka vondrona amintsika ireo. Saingy vonona hifanandrina ihany koa ny 15 Maki. Tsika miteniteny zao zany dia tena efa vonona mihitsy raha eo amin'ny fahatanjahana sy ny ara-teknika zany ireo joueuratsika zany ary akoatran'izay ny atoantsika amin'ity taona ity zany dia ny fananatsika pack d'avant izay mihoatra ny 100 kg daholo ary mbola manetana mihitsy ndreo malala tanana zany fany amin'le lafiny fanomanana sy ny motivation ndreo boakely reo zany tena tokony atsaraina sy tena atao zay mampety azy. Faefatra ny volana Jolay ny manasadalana etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina raha favalo ny volana Jolay kosa ny famaranana. Mpilalao 30 no efa anatin'ny fanomanantena ho an'ny Maki. Efa misy ny fandaminana koa ny fampiasana ny kianja ben'ny Mahamasina hitsinjovana io lalao io. Ifanindran-dalana amin'ny kana io ihany koa ny beach rugby atao etsy amin'ny gara ny Sorano natokana kosa ho an'ireo orinasa ity anivo ny ranomasimbe indianina. Mangony fotsiny ny fandalovany amboara lehibe hiadina amin'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny fifaninanana io. Mialohan'io kanina io anefa dia isy rugby à 7 anentana ny fédération ny faritra maro eto Madagasikara. Aloha ny idirantsika amin'ny feon-gazety dia nanetriketrika izay tsy izy raha nitatitra hoentin'ny namana Odon Vilala ny
tapatapana ny doni andiny fahasivy-folo ao Anosibe. Maro ireo nandray tao anatin'ny carnaval ary dia nanembotra ny arabe tanteraka moa izany rehetra izany, nanomboka atao an-tapitanana ny Anosibe ka hatrany amin'ny kianja filalaovam-baolina ny ponina na avy ao an-toerana na avy eto an-drenivohitra na avy any ivelany dia isany nanamafy ity hetsika ity tamin'ity indray mitoraka ity eo amin'ny sarin'ny Adra Zafinimpiasa no amptina ny odony vilala izay rehetra izay. Loko maro samihafa dia tsy vetsika samy mampiseho ny maha izy azy. Tehaka sy orakora-pifaliana izay rafitinina niseho nandritra ny carnaval doni 2024. Tsikaritra teto ny fandraisana anjaran'ireo vahiny mavitrika nandritra izany carnaval izany, tsy ny vahiny monina eto ihany fa hatramin'ireo mpizahatany sendra nandalo. Tsetsatsetsatra no ilazana fa Mahoria manodidina ny 200 no etonjobe amin'izao fotoan'izao. Ry zareo Mahoria moa dia miara-mimbonatoka amin'ny Cotestin tamin'ity doni andiany fahasivy-ambin'ny ity. Nahatratra 20 ihany kosa ireo mpizahatany italianina vao tonga ary dia efa nandray anjara sahady tamin'ny carnaval. Seho ara-javakanto ahitana mpanakanto malaza toa Andry Tansimena, Black Nadiar, Lola, Fandrama sy ny hafa no anafanana ny doni andiny fahasivy-ambin'ny arahana fampisehoana maro toy ny motocross, quad, ny hosodoko sy ny hafa. Tsy tsahatra moa ny doni raha tsy amin'ny alahady ho avy izao anasana ny rehetra. Izay ny hetsika doni andiany fahasivy-ambin'ny izay tsy tapaka isan-taona any amin'ity distriktan'ny Anosibe ity ary isan'ny sitomana ny mpizahatany betsaka moa ny fisiany izany donia izany. Fiditra avy etany kosa ika ao anatin'ny famakina ireo gazety tonga eto amin'ny televiziona malagasy izao maraina izao tongontsika amin'ny La Gazette de la Grande Île. Izy tomany La Gazette de la Grande Île ny mpamakiny anio agent de circulation critiqué halte aux raquettes hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahatelo no itondrany ny andinindininy izay. Ny éditorial nio kosa résumé du chaos hoy ny gazety. Luanda Angola tête à tête entre Rajuel et Eduardo dos Santos. Ministère de l'Environnement et des Forêts Joseph Randé Mersou à la disposition des auditeurs. Carnet nouvelle attaché commercial chez Zer Madagascar. Berizik tsy faninana ofidina oflo uyani ity gazety ity ary transport aérien la remise aux normes uyani et la gazette de la Grande Île. L'hebdo de Madagascar kosa de misarika mpamakiny amin'ny resaka élection, contestation, la transition dans le brouillard hoy ny gazety Euro 2012 le calendrier de match hoentin'ity gazety l'hebdo de Madagascar ity ihany koa. Toy ny mazatra azy dia misy ny vahiny portrait de la semaine anio dia Sylvia Pages, une beauté au naturel, un caractère bien trempé ary mitondra tantara ihany koa l'hebdo de Madagascar onjam-piainana voalohany ny zakany mafy no ny tsirariny. Aura renim-pianakaviana maty nitsitra teny Anosibe hoy ny gazety. Izy tomany aurany mpamakiny anio Prime Ministre Omer Verizik tany indinindozany tojozotra fetiny Pentecoste fataro fety amandanonina amin'ity farany herinandro ity. Famatsiana herinaratra mananika eto an-drenivohitra ireo mpangalatra Tarbinjiro. Volavolan-dalàna tsy tena aly eo tena ilay fitsarana momba ny fifidianana ho ihany aura ary baolina kilavalava andalo eto Madagasikara ny amboara eran-tany amin'ny jolay izao fifamoivoizana ny tokona ny taxi Benitosy fa sosotra amin'ny polisy sy zandary. L'Express de Madagascar feuille de route barreau d'honneur à Luanda hoy ny gazety. Reconnaissance les États-Unis campent sur leur position itaosy nobana ny sotra telo amin'ny telopolo amin'ny zato ny lalana sortie des spectacles pour tous les goûts ho ihany ny gazety. En cas de lalana vol d'armes chez un ex-militaire français. Transport aérien grande réforme dans l'aviation ary rugby CAN 2012 les maquis visent la finale hoy ny gazety. Lela miaraka tamina vehivavy nisy fiandry ny ziriziry ohatra ny vatakazo ny filahiny hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahafito no itondrany ny andinindininy izay rehetra izay. Nitady lalana saika anafaka olona no resipotsiny ilay rangany sandoka ho komisera. Etsika eny Ambojatovo rampitso asabotsy indray. Etsika syndikaly paramédicaux test amin'ny fanambarany ny ministry ny vola Sempama etsika goavana anio. Ambassadeur français son excellence monsieur Jean-Marc Chantegnier tokony hoenoina ny ankola
sakafo raha valmanana fa tsy ostazina hoy ny gazety. Izy toman'ny gazetiko ny mpamakiny anio ny tompona ny taxi be 330 mifanjevy sy ny famaly tamin'ny polisy sy zandary eo amin'ny sihetry ny compte Jean Aimé Samuel Atsiliva Liana sy goavana atambatra hoy iray hoy ity gazety ity. Midi Madagasikara kosa dia misarika ny mpamakiny amin'ny hoe manif de taxi B 133 itos circulation totalement bloquée hoy ny gazety. Premier ministre Jean-Maire Beriziki, il faut appliquer l'article 20 de la feuille de route. Arrive mamo mirongatra nialatra fil ben toerana maizina. Free FM retour à Amboutsatouf demain où une gazette ambassadeur Jean-Marc Chantegné quitter le processus n'est pas une solution. Parole d'artiste, aller aux USA, c'est pour moi un rêve de gosse qui se réalise. Missar Nini Awamnitar Kekike nous mandarta Izan Sénit calendrier électoral connu mardi à 15h. Tico SA 3000 emplois perdus. Malaza Madagascar, fitandrona filaminana tsy mitovy hevitra ny filoha sy ny prime ministre. Entretien Dos Santos Rajoelina Luanda, le PHT va-t-il rencontrer son rival Ravalmanana? Paraingo mo na marana ny gazety izay. Crise malgache, trop d'antagonisme personnel et trop de non-dits, déplore son excellence monsieur Jean-Marc Chantegné hoy ny gazety. Tapatra ny lalany tosy nanao barazy ny taxi be. JDM na le journal de Madagascar dia mitondra ny lahatsoratra liberté d'expression, invitation au ministre français Montebourg, réparateur, dépanneur, un marché du travail ouvert hoy ny gazety. Ny tokona mandrakalina ny taxi be ny tosy manohitra ny polisy ny mpamily sy ny receveur. Ny gazety taratra kosa no mitondra anio ary pejy fahatelony no amoboasany izay rehetra izay. Mbola baribary ny gazety taratra eo amin'ny pejy voalohany ihany. Ankizy mivaritena firaisana indray mandeha azorina roetsy ariary. Rara infusienne afindra toerana ireo gendarme gadra ho ihany ny gazety. Fanatanjahantena tenisy 3 trophée Bonfiglio yatrika ny ampahefadalana i Zara. Prime ministre Omer Beriziki atahorana hidaboka ny tondro zoto saingy teboka telo ny toyany anjarany rehetra ny mamaky ny ao anatin'izany gazety izany. Courrier de Madagascar mpivarotra aloha analakely mizaka ny mafy isaky ny hetsika politika. Feuille de route no isotomany Courrier de Madagascar ny mpamakiny toujours mon seul patron d'ici le PM. Éditorial, une loi est à respecter ou une gazette. Grève de la ligne 133, la route d'Itossi est bloquée. Ouyani, ni gazette. Les nouvelles courses, Jean-Maire Beriziki, finir la transition le plus tôt possible. La proposition des mineurs. Prostitution des mineurs, les jeunes filles de 14 à 16 ans sont les plus exposées. Winnie Gazette, économie, climat des affaires, les 7 dangers majeurs qui guettent l'opérateur ou l'investisseur. Zaza Tsampton, Ikuiza Namni Arposi, il n'en va kosa mitondra ny eo amin'ny pejy fahaefatriny. Mbola abaribariny ty gazety eo amin'ny pejy voalohany rehefa tsy naomby teto Antananarivo idina anakorotana ny Atsirabe indray ireo mpanohitra. Izy tomany gazety ny mpamakiny anio mpanohana ny lalatina manomboka mitsoka andaharana tsikelikely. Premier ministre Beriziki Omer aleo amin'ny aritra kely mba ahatsara zavatra. Noho ny fanapara-pahefana ny tokona teny be masoandro ireo taxi be ny tosy baolina lavalava andala eto Madagasikara ny amboara erantany. Madagascar matin, perspective de sortie de crise. Le monde politique s'ébroue, le monde des affaires s'active. Ouini Gazette, région, Foire Saoubi Arrivunmamu, les landes de l'ITAS à l'honneur, économie, investissement dans le secteur eau, un taux de rentabilité de 12%, culture, d'ospib Ambouipu, d'écoute du groupe Maléo en one-man show. Ouini Gazette, société, transport en commun, en grève, sit-in de 200 véhicules de la ligne 133 à Itosi. Police et Saralana Tateka, il est rangan santuka ou commissaire, ni la vérité kosa no mitondra anio, ary eo amin'ny pejy fahavalony, no amoboasany izany rehetra izany. Pirolo Zonarvelu, devant le CT, les pays partenaires mettent leur confiance dans la feuille de route. Omer Beriziki, les manifestations embralent l'apaisement, une Stumangalet Nipamatane, résolution de la crise, Andrazuel rencontre Eduardo Dos Santos. Grève inopinée des transporteurs, 200 taxis B ont fait un blocus à
tao sy dokotera Fanja Randretsa manafaka anao amin'ny sigara stoka eo no eo. Inona vaovao kosa no hitondrantsika ny manaraka Rivo Gazety avy any amin'ny faritra. Iny vaovao antsiranana Nosy-be niavaka ny festival donia andiany fasiam-bifolo. Komity mandala ny demokrasia tsy ilaina intsony ny fanakorontanana. Etsika fanakorontanana ihany ny fampitoraka ny samy sivily teny Ambojatovo iny gazety antsiranana ny tokona koa ireo mpitsabo mpanampy ary any amin'ny faritra Sava mitady famantsiam-bola sy torolalana ireo ben'ny tanàna. Iny vaovao Mahajanga Ouest Sikra Namaki manamboatra lalana sy ny zara fanampiana ireo sinoa hoy ny gazety andro ny tontolo iainana omarina amin'ny fampiratiana angovo azo avaozina avy amin'ny lafy valon'ny nosy kosa miatrika feonambe ireo mpampiofana mpampianatra fiainam-piarahamonina mila fanohanana ireo voafonjana vitany saziny lapan'ny tanàna Mahajanga akotroka ny fankalazana tsingeritaona fa 5 iny vaovao Tomasina fitokoana ny sepama mivalaketraka ndray aman-dren'ny mpianatra hoy ity gazety ity ary baribariny eo amin'ny pejy voalohany izay rehetra izay mpanjono mitaraina ny fampiasana rato vita amin'ny ilay gare routière Tanambo 5 Abjaline Panera ireo mpandeha mianavaratra fambolena miakatra ny Vargasy ao Analanjorofo ary mpamonjy voina misy ireo olona manana ny hany amin'ny antso Antaroby. Iny vaovao Toliara sepama aty mandrefana nanaiky hiverina mpianatra ireo mpanabe andro ny tontolo iainana omarina ny fampiratina ny ao Mahajanga Ouest Sucre mbola hoetiny ity gazety ity ihany koa ary miantso vonjy reny niteraka kambana 3 tao Soavary Tolagnaro. Dia izay ihany koa no manakatona ny vaovao-tsara ny televiziona malagasy izao maraina izao raha tsy ahivina ireo FDB tao anatin'izany rehetra izany dia any Angola ny filoha mitandro ny Irina Rajoelina amin'izao fotoana izao manao dinikasa miaraka amin'ny filoha angolais José Eduardo dos Santos ny filoha angolais izay filoha mpitarika ny SADC ankehitriny. Isan'ny vaovao songadiny ihany koa fa tsy ho isan'ny kandida amin'ny filoham-pirenena ny Premier Ministre Omer Birzika ary nahazo tale général vaovao ny sekoly fanofanana mpanamory fiaramanidina sy mpampafantatra toetrandro na ny ENIAM eto Madagasikara eo amin'ny kolotsaina mizotra ny doni andiany fasiam-bifolo pampitatanteraka ny vaovao-tsaritsika toko lasa topoko vavy akastantsika rehetra tany tokatanotany naraka sy nanjo izany ary amin'ny farany akastahaka ihany koa ny ekipa rehetra rehefa avy eo dia mitoy ny fandaran'ny televiziona malagasy miaraka amin'ny Sandra Smialy ao anatin'ny fandarana soso maraina metraka ny velomana mandra-peona mandra-pitafa ao amin'ny rapitsy maraina amin'ny fito raindray ny tena veloma tompoko.